Efa miresaka finoana izay ihany isika, anisan'ny fototra ahafahana mamolavola sy manabe ny tanora ny fikambanana masina. Betsaka amin'izao fotoana izao ireo tanora no tsy mahay ny tokony ataony, tsy ampy ihany koa ny fahaiza-miaina, izany indrindra no antom-pisian'ireny fikambanana ara-pinoana samihafa ireny. Nanao fanadihadiana mikasika izay Mamsoa Hortensia sy Fanir Kelly. Sarotra ny manabe tanora iaina sy ity zavatra iray. Hita fa maro ny olana sedrain'ny tanora eo amin'ny resaka asa, fialamboly, ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy eo anivon'ny fiarahamonina. Lalana malalaka mitaiza sy manabe ny tanora ho olombanina kosa ny fidirana ao anaty fikambanana masina, indrindra ny ao anatin'ny fitoriana ny filazantsarankira. Iarahantsika malala izay mitaiza tanora izay, fa hitantsika ao an-trano natao mitokantrano iray ara, fitaizana zanaka samy manana ny toetrany. Ny ankizy tonga samy manana ny fomba fitaizany iray aman-dreniny azy any an-trano, fa rehefa ao amin'ny tanora kosa dia manaiky an'izay fomba fitantanana izay ary matoa ny ankizy manaiky anao hikahiditra ao anaty fikambanana masina toy izao. Olona efa resy lahatra ny anatra sekoly lahatra izany tsy dia sarotra ny mitaiza amin'izareo. Ineny lavany nanome io anarana hoe tanora masina itosy io. Miezaka miaina izay fahamasinana izay ireo tanora na maro aza ny olana sedraina sy ny fitsapana. Tsy andravy io fikambanana io velively izany hoy ireo mpitarika. Ny masina no atao, fa ny masina aloha dia tsisy fa izay anarana nome no ary tena tamin'izareo na voalohany tena fitenenana hoe niotsikotona hoe ho zaka ve izany anarana izany. Ianao anatin'ny fitaizana tanora, ianao nandalo atano rano. Fantatrao ihany ao anatin'izay atano rano izay, fa dia tena atrango izao ilay izay mahatsapa hoe tsy zahay no matozo tanora masina hoe mbola 30 taona fa tena izay tena hidronay vavolombelona fa tena Jesosy no mitazona ny tanora masina. Tao anatin'ny 30 taona izay no nisehatra tamin'ny fitoriana ny filazantsarankira ny tanora masina itosy. Ny famohana ny hira-pilazantsara no nampivondrona azy ireo ahafantarany maro azy. Isy ny hetsika maromaro izay ho karakaraina amin'ity taona 2024 ity, ankoatra ny ezaka maro izay efa natao toy ny famohana rakikira maro sy ny fanaovana ny tsangam-bato fanamarina ny 70 taona nijoroany.